Firaisankina sy fifankatiavana ary fitiavan-tanindrazana ny tena tao ambadiky ny tolona tamin'ny 20 Martsa 1770 tsy nanadinona tsy ara-tantara izany ihany koa ny filoham-pirenena ary tonga tetsy amin'ny tanàna avaratra Ankatso, avaratra Ambodisaina ny marimarina kokoa zany, nanotrona sy nanome voninahitra izany fotoana izany ihany koa ireo olo-manan-kaja samihafa nanatitra ny fehezam-boninkazo ho tsy ara-tantara araka izany ny filoham-pirenena. Ny maraina teo dia tonga nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny Mahery-fo eny avaratra Ambodisaina ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tafiditra amin'ny fahatsiarovana ny malagasy namon'ny ainy noho ny tolona navaivay fitakiana fahaleovan-tena izay nipoaka tamin'ny 20 Martsa 1770 sy 1900. Ny maraina teo dia tonga nametraka fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny Mahery-fo eny avaratra Ambodisaina ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tafiditra amin'ny fahatsiarovana ny malagasy namon'ny ainy noho ny tolona navaivay fitakiana fahaleovan-tena izay nipoaka tamin'ny 20 Martsa 1770 sy 1900. Filohana androm-panjakana miampy olo-manan-kaja sivily sy miaramila ary olon-tsotra maro no nanotrona ny filoham-pirenena nandritry io lanonana io. Nandritry ny lanonana tsy adin'ny filoham-pirenena ny arahaba manokana ireo bekotry marolatra izay nandray anjara tamin'ny tolona. Ny tolona tamin'ny 47 aloha mahazana be satria telo hetsy ny malagasy maty. Izay zao nandritry ny 10 volana tany anaty ala rehefa Moramanga. Ianareo tanora ankehitriny dia mba mahafantara ny zavatra nataon'izany hoe olona telo hetsy maty tamin'ny 47. Izay fotsiny nazoko valy anao fa izany ny marina, nijaly izay. Tolom-panafahana 1770 sy 1900 firaisankina ho fisandratana ny Madagasikara no loha hevitra no fidin'ny fitondrana ho fankalazana ny faha-1 amby 70 taona ny tolona Martsa 1770 sy 1900. Taorian'ny fotoana teto amin'ny maozole avaratra Tanimora dia niazo avy hatrany Moramanga ny delegasiona tarihan'ny filoham-pirenena.